Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe mbola zah ihany ty. Amin'ny enjika isan-karazany izay mahazo sy hatrehina, hita ihany fa tena mazana ka voatery tsy maintsy tenenina. Efa maro ny efa niseho amin'ny resaka fialonana, fanenjehana henjana tiry zareo, eny fa na dia hatrany ampiangonana, mijoro hatrany sy miaritra kanefa mailo ihany satria efa tsy karitra, ka tsy maintsy asiana resaka Andriamanitra satria izy no mahavoaro sy mahavoafaritra. Na dia eo azy izany rehetra izany, dia mbola eto ihany zaho na androany, satria mbola zaho tokoa ty, ilay mafisaina sy mahavoadinika ery. Mamely ny atsy, manao koa ny aroa, ary mahavita mana-tsatokantsy, zany ka tena tsy hovanina leroa. Efa be ny vitan'izay, ka mbola manohy hatramin'izao. Misy miaro hatrany nefa ny tenanay, fa izy ireo tsy mba faly aminao. Hamono tokoa ny tanjona, fa raha izaho koa mba olon-dratsy, dia nokapahiko tamin'ny ranjony sy tena hovonoako ho faty. Kanefa izy ireo tokoa no mahavitan'izany sy tsy hivaky loha aminao any, ary efa fantatra fa tsy mba hitsitsy. Eny fa na dia eo azy izany, mbola izaho ihany ty. Nosoratany izaho Patrika, na hoe Kinga.